Araka izany dia amanitsiny ireo Malagasy tra-boina vokatry ny fandalovan'ny Enawo teto amintsika dia tsy mijery fotsiny ireo fikambanana iraisam-pirenena fa androany dia vary taonina no natolotry ny PAM na ny programme alimentaire mondial izay miady ho an'ny hanohanana maneran-tany ho an'ireo Malagasy tra-boina vokatry ity fandalovan'ity rivo-doza Enawo ity. Ka ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana rivo-doza no solon-tena mpanjakana nandray izany fanomezana izany. Velo Zislin. Vary taonina nentin'ny programme alimentaire mondial na ny PAM androany mba fanampiana ireo olona tra-boina misy aroetsy eto amin'ny faritany Antananarivo. Tonga nanolotra izany androany solon-tena mahatry ny PAM sy ny avy eo anivon'ny firenena mikambana izay miasa simonina eto Madagasikara. Ny ministra rivo-doza sy ny ministra Tela Beatrice kosa nandray izany tamin'ny anaran'ny fitondram-panjakana Malagasy. Natolotra ny mijery izay tantana ny fizarana ny vary moa ireto fanomezana ireto. Fifanampiana sy fihavanana no ilaina hoy ny ministra rivo-doza tamin'ny lantenina taony fa tsy tokony hisy ny hoe iza ny tonga aloha na ny mefanampiana. Ny fiarah-mientany rehetra no ilaina ho hiatrany izy. Vary 20 kilao, voamaina 3 kilao ary menaka 2 litatra sy tapany isy ampianakaviana moa no anjaran'ny fianakaviana tsirairay ka tetsy akoron-drano nanomboana izany fizarana izany androany.